dia ny code de la Bible. Efa hitatsika ihany fa azadino fa raha ny Torah mijerevantsika 600 angle ny Torah, zany hoe ny explication ana Torah dia misy eninjato. Betsaka ny angle zay efa mijerevantsika tao anatin'izay Torah zay. Ny Torah ohatra ny Hébreu raha soratantsika dia azahoantsika nio teny io Torah tav vav resh he. Zay ny fanoratra ny Torah, efa hitatsika rehetra io fa tsy le nataontsika hatramin'izay no jerevantsika nio fa zavatra hafa hoentintsika afaka mametraka fanontaniana ianao rehefa avy eo fa aleo aloha anao exposé hoe inona ny atao hoe Torah ary inona ny antony tsy alany jiosy na ny Hébreu tamin'ny Torah na dia nisy ary ny fanenjehana maro teo amin'ny zanak'Israely hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona no atao hoe Torah, inona zany code torahique zany, inona ny zava-miafina ao anatin'izany Torah zany. Betsaka nefa hitantsika hatramin'izay ho avoakantsika kely eto ny rekapy na ny nanomboantsika azy, zany hoe Torah efa fantatsika hatramin'izay ho an'ny rehetra dia révision antikatra Bereshit. Io ny fanomboan'ny Torah Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz dia haaretz amin'ny farany. Soratantsika ny phrase fa itsika raha ohatra ka manana sefer Torah dia afaka mijery ny ao anatin'io hoe aiza ao anatin'io baiboly io no ahitantsika ny zavatra rehetra zay io jerevantsika Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Reo zany ny voalohan-teny rehetrarehetra ao anatin'ny fehezanteny voalohany ao anatin'ny Torah. Rehefa mandeha 15 minutes sika na 20 minutes dia mba asiana pause kely dia asa le ekipa le hira raha efa ao le ekipa ato. Zay zany anaovantsika azy, asitsika pause kely dia vita ny hira dia toizantsika indray izy dia any amin'ny farantsika mametraka fanontaniana. Ahoana no ahafahantsika miteny fa ny Torah dia code, ny Torah dia zava-miafina. Itsika rehetra dia mahafantatra ny verset ao anatin'ny baiboly fa ny baiboly dia zava-miafina ary voninahitra ho an'ilay mpahary no mametraka n'izany zava-miafina zany ao anatin'izy io. Zany hoe puzzle anankiray ngeza be izy io ahafahantsika mijery ny ahafahantsika mijery ny zava-miafina izay aseho ao anatin'ny baiboly. Ho jerentsika aloha zany ny Torah zay vao hiditra any amin'ny zavatra hafitsika ahafahantsika maneho ny hoe ny Torah inona izy io. Ny Torah itsika rehetra mahay izay manianatra grammaire hébraïque fa ao anatin'ny grammaire hébraïque ny Torah dia sady lettre no chiffre manomboka eo amin'ny alef ka manampatonga eo amin'ny tête de 1 jusqu'à 9. Alef, bet, gimel, dalet, he manampatonga eto amin'ny dia mitondra ny unité ao anatin'ny lettre hébraïque. Manomboka eo amin'ny iode dia 10 ny chiffre mifanaraka aminy ka manampatonga eo amin'ny kaf dia manome ny kaf 20, ny kof 100, kof 100 tonga eo amin'ny kof izy dia manome 100 ary any amin'ny tavy izy 400. Raha vao mijery an'io tsika ho atsika mpilalao mikirakira chiffre dia mahafantatra fa unité, dizaine, centaine. Zay zavatra hita aloha zany amin'ny unité, dizaine, centaine ny zavatra hita amin'ny lettre hébraïque. Lettre hébraïque zany raha izao mifandehany dia alpha numérique amin'ny fiteny azy, zany hoe sady lettre no chiffre. Inona ny dikan'izany hoe sady lettre izy no chiffre. Sady lettre no chiffre zany hoe misy explication zay tsy hitantsika amin'ny lettre dia any amin'ny chiffre no ahitana azy. Ohatra zany raha anoratra ny hébreu hoe iad, ny fanoratra iad tsika rehetra dia mahafantatra fa io dia manome tanana ny dikany. Fa ny fanoratra iad dia b dia b, zao azo antsoina hoe iad, zao azo antsoina hoe iad. B dia b ny fomba fanoratra, iad azo atao. Fa maninona no ity no raisiny anovana an'ilay iad?
satria lettre hébraïque dia monsieur basé amin'ny atao hoe gematria. Inona ny dikan'ilay gematria? Alphanumérique, zany hoe misy explication sady lettre no chiffre ao anatin'io akoatra ny redondance, akoatra ny faute de grammaire, akoatra ny faute littéraire zay fananinana atao mba ahafahana mamoaka ny atao hoe code miafina na sode. Raha isika ny ade, ny ode, raha isaka mijery amin'io tsika 10, ny talette 4, dikan'io somme 14. Inona ny ifandraisan'le chiffre sy ny lettre? Ny tanana dikan'ny iady. Ny tanantsika raha jerevantsika dia azontsika alaina sary tsotsotra mitovy amin'io, ka ny isan'ny taolana ao anatin'ny tanantsika dia mizara ohatr'izay 1 2 3 1 2 3, zany hoe 3 fois 4 plus 1 2 tistikatra fa sisan'izay ao anatin'le ataontsika hoe poignée. Ka raha ireo nisy fahitsan'ny saitsika 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 fois 4 12 plus 2 14. Zay ny antony safidianana ny tio tanana fa tsy tiany natao tanana na ity ny tanana, satria gematria alphanumérique, zany hoe rehefa tsy hitatsika ato ny explication dia hitatsika ato amin'ny chiffre. Be dia be zavatra ao anatin'ny baiboly araky ny zay fanarahanareo moa tamin'ny conférence zay fanatao eny amin'ny Elia, ny akoatran'izay anazavantsika azy eto izay. Ny akoatran'io anankiray ihany koa hoentsika kely manazava an'le alphanumérique dia ama sy aba. Ima plus aba, dada sy mama. Ny ma en hébreu dia asoratana anankiroa, zany hoe ima plus aba, na ity fanoratra azy ohatran'izay ihany koa ny vava. Ny vava dia misy fanoratra azy anankiroa, samy vava no famaky an'ity, samy ima sy aba no famaky an'ity, dada sy neny no famaky an'ireo rehetrarehetra ireo. Fa maninona rehefa ity miraisina na rehefa ity miraisina, zay ny atao hoe gematria. En hébreu zany ny grammaire des souples, le but de l'essence ny code ny andraisana azy, fa tsy ilay teny zay avoaka ao anatin'le narration na ao anatin'le tantara amin'ny hevitra zay hoentin'ilay sefera no jerevantsika. Ka raha hijery an'izay tsika, aba plus mama, ima plus aba, dada plus mama dia tokony amme zanaka. Raha ohatra ka hijery an'le kody azontsika raisintsika, ity mbola manome zavatra fa ity aloha ny resantsika. Alef 1 même firy tsika 40, même 40 fa tsy 30. Alef 1, bet firy 2, iode 10, lamed dalet, somme 44, somme firy 44. Ho an'ny mathématique zany dia en équilibre ny de deux côtés, ny gauche et à droite ny égalité. Zay zany afahantsika manapofo aloha fa tsy ireo ihany, fa mbola alefantsika miandalana io hoe ohatra ny ahoana no afahantsika manaprofo an'izany lettre hébraïque zany, fa code ho an'ny bné Israely izy io natao ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Zay mahatonga ny zanak'Israely sarotiny amin'ny baiboly na amin'ny Torah be le boky dimy ao anatin'ny sefer. Ho jerentsika ny Torah, raha ohatra ka ohatran'izay ny atao hoe code, ao anatin'ny code ve i premier phrase de la Bereshit io. Ho an'izay manana baiboly dia fa ho an'ny mpanaraka ny conférence dia efa mahafantatra fa ny premier phrase de la Bible dia firy ny isan'ny lettre ao anatiny tsika rehetra. Première phrase de la Bible, ny lettre rehetra ao anatin'ny premier Bereshit ka hatramin'ny Haaretz, firy no izy? Tsisy matadidy ve? 28. Raha isaitsika tsirairay zany hoe Bereshit 1 2 3 4 5 6 7. Bereshit tsy haiko raha io ny fanoratra ny Bereshit. Bereshit io fanoratra azy 1 2 3 4 5 6 bara dia isaina tsirairay ny lettre rehetra ao amin'ny premier chiffre amin'ny premier phrase io dia 28 nisany. Raha ohatra azy ka alphanumérique ny hébraïque, inona ny zavatra mifandray amin'ny 28 io? Vao mieritreritsika na mahafantatritsika an'izany 28 zany, inona fandray amin'ny 28? Kohar, zay ny anankiray. Kohar, ty 20, ty 8,
Kohar 28. Ina koa no fandray 28? Tsisy matadidy ve? Volana. Cycle lunaire 28. Cycle lunaire manome 28. Zany hoe raha io zany jerevantsika dia misy zavatra azo tsoahantsika sady hoe ny force ny création du monde dia hoentin'ny cycle lunaire ny force ao anatin'izay satria mibereshit bara et Elohim tamin'ny voalohany no namorona ilay mpahary ian'izao tontolo izao izay force nentina namorona an'izao tontolo izao zay kohar représenté ny chiffre 28 ary basé amin'ny cycle de la lune. Zay zany ny anankiray. Ankoatran'izay, zay ihany ve nentina nanamboarana an'izao tontolo izao. Raha ohatra ka jerevantsika ny voalohanteny ao anatin'ny Bereshit. Aingana loatra ve sa misy teny tsy anako sa? Ao ary. Ny Bereshit raha jerevantsika dia mitomboka amin'ny bet. Ekentsika iny a. Bara, bet, Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, et, Hashamaim, ve'et, haharetz. Reo zany voalohanteny amin'ny fehezanteny ao anatin'ny Bereshit na premier phrase ny Bereshit. Ny Torah no avokatsika, ny code ny Torah no avokatsika ao anatin'ity Bereshit ity katra. Ny bet, ny code ny gematria bet firy? 2. Bet, Aleph, Aleph, He, Vav, He. Rehefa tambaritsika io dia mahita firy? 5 et 5. 2 plus 2, plus 6, 22. Mamé 22, isan'ny première lettre amin'ny première phrase de la Bible hébraïque. Raha vao mahita chiffre 22 tsika dia inona ny ao an-tsaitsika? 22 lettres hébraïques. Ity zany correspondre amin'ny 22 lettres hébraïques. Jery zavatra hafa indray tsika. Ao anatin'ny Baiboly izay tsy hitatsika évident, tsy hitatsika misongadina, fa itsika kosa izay efa nanaraka an'ilay fandarana dia mahafantatra fa ny isan'ny Elohim ao anatin'ny Genesis 1 chapitre 1 dia misy firy? 32. Zany hoe le nom Elohim ao anatin'ny Bereshit dia 31 à 32 ny isany. Afaka manisy tsika. Elohim ao anatin'ny Genesis 1 chapitre 1 ray manontolo 1 jusqu'à 31 dia 32 ny isany. Efa nataontsika iny afaka manisy anareo chapitre 1 ray manontolo rehefa isaina ny isan'ny Elohim ao anatin'io dia 32 ny isany. Ary ny Vayomer ao anatin'ity boky tikatra dia firy ny isany izay matadidy? Vayomer ny isany Vayomer ao anatin'ny Genesis 1 1 jusqu'à 31 firy ny isany? Iza mai? Sisy mai ve? 10. Izay mahatonga hoe teny folo no nanamboarana an'izao tontolo izao satria 10 le nitenenina hoe Vayomer Elohim Yehi or ary Elohim nyteny hoe misy mazava impolo izy no niteny an'izay. Dikan'izay ity zany no mifandray amin'ilay teny folo nanamboarana an'izao tontolo izao satria ny Genesis chapitre 1 à 31 no nanamboarana an'izao tontolo izao. Raha izao tontolo izao zay namboarana zany dia azontsika jerevana. Ny première phrase aloha Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haretz. Rehefa jerevantsika ny mot ao anatin'ny première phrase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 jours de création hita ao anatin'iny première phrase iny. Ny cycle de lune 28, cycle lunaire 28 hitatsika amin'ny première phrase iny. Ny Genesis dia manomboka Genesis chapitre 1 dia manomboka eo amin'ny toko voalohany andiny farany amin'ny telopolo hitatsika ato ihany koa ny cycle solaire amin'ny lune
cycle solaire amin'ny lune zany hoe hitatsika ny cycle lunaire, hitatsika ny cycle solaire, hitatsika ny jour de la semaine, hitatsika ny 22 lettres hébraïque, hitatsika ny 10 jours, ny 10 paroles de création ao anatiny mbola tsotsotro reo ataontsika ireo hoentitsika anavasavana zany hoe inona ny atao hoe code de la Bible ary natao aniza ny code de la Bible. Raha hijery aritsika ny atao hoe Torah dia manomboka eo amin'ny Genesis ka miafara any amin'ny inona fiafarany Torah? Devarim na Deutéronomie. Boky firy ny Torah? Boky dimy. 5 livres ny Torah. Inona fiafarany teny any amin'ny Deutéronomie any hébreu? Israël. Kol Israël, tout Israël, zany hoe ny Israël rehetra rehetra, tout Israël. Bereshit, zay ny fiatombohana aty amin'ny Genesis, tout Israël ny fiafarany, zany hoe ny Torah de Bereshit natomboka ho an'izy tout Israël, tsy ho an'ny goïm io, tsy ho an'ny firenen-kafa io, fa ny Torah Bereshit de manomboka natomboka Bereshit natomboka ho an'i Israël. Ny dikan'izay ny Israël irery any no nomena ny code de la Bible, ahafantatra nyty code de la Bible ity zay hitatsika any amin'ny Romaine 3:1-3. Romaine 3:1-3 no ahitatsika an'izay code de la Bible zay napetraka ho an'ny jiosy. Fa maninona no atao Romaine zay napetraka? Iza nandrava ny deuxième temple? Romaine. Iza namorona fivavahana avy amin'ny jiosy? Romaine. Izay nampatonga ny napetraka amin'ny Romaine hoe iza nomena ny teny ho adidiny? Ny jiosy fa tsy ny Romaine. Napetraka tamin'ny Romaine 3:1-3 zay fanazavana izay ijery antsika. Ny Torah zany zao dia hitatsika fa Bereshit kol Israël, natomboka ho an'ny Israël ity Bereshit ity ka nanombohana ny Torah dia misy zava-miafina ao anatin'ny Torah hoisitsika. Inona zava-miafina ao anatin'ny Torah? Raha mbola hiditra code landalina kokoa tsika ao anatin'izay code de la Torah zay. Ny Torah hoisitsika dia manomboka eo amin'ny Bereshit, ato anatiny ato zany ny ataontsika hoe Torah. Ny Torah dia mitomboka eo amin'ny Bereshit, eo amin'ny Genesis voalohany terme Bereshit, ary miafara amin'ny Israël, el Lamed ny farany. Inona ny dikan'ny Lamed any hébreu? Lomed. Inona ny dikan'ny Lomed? Étude, fianarana. Inona ny zavatra ianarana? Torah. Ny fianarana ny Torah, eto zany tsika dia mahita, ny fianarana ny Torah no azahoantsika nyty zavatra ivoaka eto tikatra. Inona ny zavatra ivoaka eto? Ny bet sy ny lev rehefa afangaro, ny voalohany mbola ho farany ary ny farany mbola ho voalohany. Avy aiza nahitatsika an'izay? Amin'ny hébreu zany dia misy ny atao hoe parasha, ary ny parasha dia manomboka any Bereshit. Rehefa mifarana amin'ny parasha zany hoe rehefa vita ny Deutéronomie na ny Devarim maray manontolo dia inona ny atao?